ao Fahameravatsika rehetra indray a nahatratra izao fotoana izay iaonantsika androany izao. Indrindra fahamerava nyity vondrona ZFLM ity izay nahatratra ny 10 taona. Raha zaza no lazaina hoe 10 taona dia efa betsaka ny zavatra hainy. Hitantsika ny zavatra maro izay nifaneraserahantsika tato amin'ity vondrona ity, fa mitondra hery, mitondra haim-panahy ary manotsorotsy. Indraindray rehefa mihaino hira dia mahazo haim-panahy koa. Dia isaorana an'Andriamanitra nanome antsika an'ity vondrona ity ary hoentina mambavaka ny fitohizan'izany asa lehibe zany. Dia mitondra mavaka manokana koa ny mpikarakara sy ny mpanjinga rehetra fa tsy mora ny asa. Maro ny zavatra izay mifamafao ao kanefa Jesosy manome hery anareo hatanteraka izany sakany sy andavany. Ny anjarako amin'ity androany ity dia momba ny lohahevitra hoe fitaomana ny olona diso lalana mba hiverina ao amin'i Jesosy. Fitaomana ny olona diso lalana mba hiverina ao amin'i Jesosy. Kanefa mialohan'ny hidirantsika amin'ny fampianarana dia hiara-mivavaka aloha isika. Misaotranao izay ry Andriamanitra, Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina. Noho ny fitiavanao mbola afaka miresaka mampianatra eto indray amin'izao fotoana izao. Ianao Jesosy nanome hery sy tanjaka anay tsirairay avy, na dia ao anatin'ny tsy fahasalamana azy dia mbola omenao andraikitra afaka manao ny anjara. Dia miarova ny olonao rehetra Jesosy, indrindra amin'izao fandalovany areti-mandringana eto aminay izao. Ianao miaro ny olonao tsirairay araka ny teninao hoe ataonao miavaka izay manoko anao. Dia arova koa ny mpikambana rehetra ato anatin'ny vondrona mba hahay andray izay fampianarana sy anatranatra atolotra ny ray aman-dreny tsirairay anay ao mba hampitombo ny haim-panahinay. Dia mametraka izao fampianarana izao eo am-pelantananao tokoa, ny Fanahinao Masina no ampiteny ary izay rehetra tsy avy aminao dia aza belonao voatoany ny vavakory izany. Dia amin'ny anaran'i Jesosy mahavonjaka ny Nazareta no anaovana izany vavaka izany. Amen. Fitaomana ny olona diso lalana mba hiverina ao amin'i Jesosy. Araka ny fangatahana nataon'ny mpikambana anankiray izay nangataka ity lohahevitra ity dia tia ny ankinina amin'ny tenin'Andriamanitra izay hita ao amin'ny Jaona 10:9 ity fampianarana ity. Dia hojerentsika aloha io teny io alohan'ny hamoboasantsika ny lohahevitra izay ananantsika. Toy izao vaky ny teny ao amin'ny Jaona 10:9
ny 540 amin'ny anaran'i Jesosy. Manana ondry hafa izay tsy amin'ity vala ity aho, ary ireny koa dia tsy maintsy ho entiko ka ihaino ny feoko, ary ho tonga andiany iray izy sady iray ihany ny mpiandry. Amen. Maro ny olona tapalatsaka milaza fa manondro ireo olona izay nihemotra niala tamin'ny fanarahana dian'i Jesosy ity teny ity, na ireo olona izay niala tao amin'ny fiangonana tsy fantatra noho mpahatapo-tohinana na noho zavatra hafa, noho ny fandrenesana ilay teny hoe ondry hafa tsy ao anatin'ity vala ity no mahatonga ny olona mieritreritra n'izany. Kanefa zavatra hafa mihitsy no lazain'ity teny ity. Ka mba hampazava azy tsara dia ho jerentsika hoe inona no tian'ilay teny hoe vala ho lazaina, inona ilay vala, na hoe iza ilay vala. Raha vakitsika ny resadresaka nataon'i Jesosy sy ilay vehivavy Kananita izay nanana zanaka narary ka nangataka tamin'i Jesosy mba hositraniny, dia hitantsika ny tiany ho lazaina ao amin'ny Mateo 10:4-20. Toy izao mivakin'izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izy namaly ka nanao hoe tsy nirahina aho afa-tsy amin'ny ondry very amin'ny taranak'Israely. Nangataka ilay vehivavy Kananita ny hanasitranana ny zanany, fa namaly Jesosy hoe amin'ny zanak'Israely, ny ondry very amin'ny zanak'Israely ihany no nanirahana ahy. Io zany ilay valan'i Jesosy, ny ondry very amin'ny zanak'Israely. Ka raha miteny Jesosy eto hoe manana ondry hafa izay tsy amin'ity vala ity aho, dia manana ondry hafa izay tsy zanak'Israely zany izy, fa ivelany zanak'Israely, dia tsy izy zany fa ny jentilisa. Mazava arak'izany fa ny ondry hafa izay lazainy eto dia izay ivelan'ny Jiosy sy ny zanak'Israely araka ny lazaina teo, io ny jentilisa ao anatin'ny Samaritana koa. Raha mamaky io Jaona 15:20 io zany sika, dia ahita koa fa efa programan'Andriamanitra tamin'ny nanirahany an'i Jesosy koa ny hamonjy ny jentilisa fa tsy ny Jiosy ihany. Tsy hoe akory nahitany tsy fahamendreny zanak'Israely izy na ny fanaovan'ny Jiosy tsinotsinona azy na tonga azy hoe andeha ho any amin'ny jentilisa, fa tena efa programan'Andriamanitra ny hamonjy ny jentilisa koa. Ny hoe ho tonga andiany iray sy ny hoe hihainy ny feoko, raha enoitsika izany fehezanteny izany dia fanondroam-potoana mbola ho avy. Izany hoe manambara asa mbola tsy amin'izao hitenenana izao fa aorianan'izao hitenenana izao. Ho tonga andiany iray sy hihaino ny feoko hoy Jesosy. Oviana ary izany fotoana izay hanaovana an'izany asa izany. Izao ny voalaza ao amin'ny Jaona 12:20-30 manao hoe ary izaho raha sandratra hiala amin'ny tany dia hitaona ny olona rehetra hanatona ahy. Izay malaza mazava fa raha hasandratra hiala amin'ny tany Jesosy, zay izy vao hitaona ny olona rehetra hanatona azy. Ny olona rehetra lazaina eo dia tsy voafehiny hoe Jiosy ihany na Israely ihany, fa ny olona rehetra lazaina eto dia ny olombelona manontolo tafiditra ao koa ny jentilisa. Io fotoana hoe raha sandratra miala amin'ny tany io dia azontsika faritana tahaka izao. Rehefa maty Jesosy, maty teo amin'ny hazo fijaliana, dia nalevina, dia aorian'izay dia hiakatra any an-danitra, dia hipetraka eo ankavanan'Andriamanitra araka ny fanekepinoantsika izany. Dia aorian'izay no hitaomana ny olona rehetra hanatona azy. Hita arak'izao fitoizan-kevitra izao fa tsy Jesosy mihitsy manatanteraka ny fanangonana ny ondry izay any amin'ny vala hafa. Eto azy efa lazainy fa Jesosy hiakatra hasandratra hiala amin'ny tany. Fa
haniraka ny mpianatra Jesosy araka nyvolazany Matio 7:20 zay haitsika tsara ny lazainy hoe atao mpianatra ny firenena rehetra fa tsy ny teny izy hoe atao mpianatra ny jiosy ihany. Ary koa haniraka ny apôstôly Jesosy ho vavolombelona ny Jodia sy Samaria ka hatrany amin'ny farany tany araka ny voasoratra amin'ny Asa 1:9. Izany hoe tsy voafetra ny vala ao amin'ny Israely sy ny jiosy ihany ny asan'i Jesosy fa hatrany amin'ny farany tany mihitsy hitafiditra koa ny jiosy sy ny jentilisa. Arak'izany ary ity teny izay nomeny namantsika ity dia tsy mety amin'ireo navelively ireo olona efa tao ambalan'i Jesosy kanefa niala sy hilazana ny famerenana azy satria tsy mifanandrify mihitsy zany, fa kosa manondro indrindra ny filazan'Andriamanitra fa hovonjena daholo ny olombelona rehetra fa tsy ny jiosy ihany, ka ilazana fa ireo ondry izay any amin'ny valahafa dia tsy iza fa ireo izay ivelan'ny jiosy dia ny jentilisa. Ndao ary sika hiverina any amin'ny loha-hevitra izay anjarantsika androany. Araka ny lazaiko teo ny loha-hevitra antsika dia hoe fitaomana ny olona diso lalana hiverina ao amin'ny Jesosy. Misy teny anankiray mpanalahidy izay tsy azo tsinotsiniavina amin'izany lohateny izany dia ny hoe hiverina. Raha diso lalana fotsiny manko ny resana dia mety hoe tsy mbola nahita ny lalan'i Jesosy ilay olona fa tonga dia nandeha tamin'ny lalany fotsiny izy kanefa lalana diso. Fa rehefa misy hoe hiverina eo dia tonga dia mazava fa olona efa niara-dalana tamin'i Jesosy no nivily ka nanaraka lalana diso. Dia iny olona iny mitaona hiverina ao amin'i Jesosy indray. Izany hoe tena zava-dehibe ny fandrenesana ilay teny hoe hiverina ao amin'i Jesosy indray. Raha misy olona tao amin'i Jesosy kanefa niala ary hiverina amin'i Jesosy indray dia misy tena anankiray izay tena manan-danja ary fiainantsika andavanandro mahalaza izany hoe fiverenana ao amin'i Jesosy izany dia ny hoe mibebaka. Ny hoe mibebaka izany azo atao hoe famaritana ny teny hoe miverina ao amin'i Jesosy. Ireto fizarana reto ary no jerentsika hitondrana izao fampianarana fo izao. Dia ny fizarana jerentsika voalohany ny hoe inona ny atao hoe mibebaka. Ho jerentsika faharoa hoe iza no mpitaona ny olona diso lalana. Ary amin'ny farany dia ho jerentsika ny tena lazainy lohateny hoe inona ny fomba fitaonana ny olona diso lalana hiverina ao amin'i Jesosy. Ny hoe mibebaka na hoe miverina ao amin'i Jesosy dia maria an'ireto dingana anankitelo manaraka ireto. Voalohany manenina. Ny manenina dia izao mahatsiaro fa diso ankoatriny tsy fahombiazana zavatra izay natao na mahatsiaro voadona tamin'ilay zavatra izay natao ka nahatonga ny fahadisoan-dalana. Ity ny fiandohan'ny fibebahana ity fanemenana ity. Matoa ny olona anankiray manenina dia misy zavatra henony izy, mety hoe vokatry ny toriteny na fampianarana na anatra nataon'olona ka nahatserovany fa ratsy ilay lalana misy azy teo aloha. Ao koa fantatsika fa ny fialana amin'ny lalana izay natondron'i Jesosy dia fahotana izany. Na inona antony nialan'ny olona anankiray tamin'ny lalana izay nitondran'i Jesosy azy dia tsaroa fa fahotana izay ary mahatonga fisarahana amin'Andriamanitra araka ny voalaza ao amin'ny Isaia 7:20. Raha misy izany olona milaza fa mibebaka izy dia tokony ho hita fa manenina aloha, manenina noho ny fahotana, manenina noho ny ratsy vita sy ny fiviliana ny ala tamin'i Jesosy.
Didingana faharoa izay manamarika ny fivavahana dia izao: rehefa avy nanenina ilay olona dia miala amin'ilay fahotana. Ity ilay zavatra nampanenina teo dia tena ialana tanteraka, tsy te hierika sy hitodika an'iny fahotana izay natao intsony, ary tsy vitany hoe tsy mierika fa tena manome lamosina, tsy mitodika any amin'iny fahotana intsony. Hitantsika izany raha vakitsika ny ao amin'ny Ezekela 3:10. Raha ny tokony ho izy dia ho hazavaina araka ny teny fototra, teny grika sy teny hebreo ity kanefany tsy izay ny zava-dehibe. Fa ny atao hoe mibebaka dia raha nahitsy nanao tahaka izao ny lalana teo aloha, ny atao hoe mibebaka dia miverina aty, manome lamosina ilay lalana teo aloha. Tsy hoe makaty ny mibebaka na makaty, satria raha miakavy sy miakavanana ny mibebaka dia mbola afaka mijery n'ilay fahotana teo ihany. Fa ny tena fibebahana dia tsy mijery ilay fahotana natao tsony, fa manome lamosina, dia ny mitodika lalana hafa mihitsy ny tena zava-dehibe aminy. Ny dingana fahatelo izay manamarika ny fibebahana koa aorian'ny hoe fialana ny fahotana dia miverina sy mody ao amin'i Jesosy. Rehefa niala tamin'ny fahotana ka manenina dia manapa-kevitra hiverina ao amin'i Jesosy, mifona sy mangataka famelan-keloka aminy. Raha fitinina koa izany ny hoe mibebaka dia miatomboka amin'ny fanenenana aloha, manenina noho ny ratsy natao, noho ny fialana, ary miala tanteraka amin'iny ratsy natao iny, ary manapa-kevitra miverina amin'i Jesosy. Izay no atao hoe mibebaka. Raha ao amin'ny testamenta vaovao dia ny tantaran'ilay lazaintsika hoe zanaka adala. Iny no tena manazava amin'ny Tsipriany ny atao hoe fibebahana. Hitantsika izay tantara izay ao amin'ny Lioka 5:1-11:1-30. Dia raha tsaroantsika tsara dia nanomboka tamin'ny fahatserovatena ilay zanaka, fa diso na tsy ary tena izy. Rehefa avy eo izy dia nanenina, dia niala tamin'ny fahadisoana izy, ary inona ny zavatra nataony? Niverina tany amin'ny rainy izy, ary niverina tamin'ny mpanatrehatena. Hoe aza atao hoe zanaka ntsony fa ataoko ray amin'ireo mpanomponao. Niverina tamin'ny fanetretena satria fotorotoro noho ny fahalalana fa ratsy ilay natao teo no entiny miverina ao amin'ny rainy. Izany koa no tokony ataontsika rehefa mibebaka, miverina amin'i Jesosy. Ny fizarana faharoa dia izao: iza no mpitaona ny diso lalana. Raha vakitsika ny voalaza ao amin'ny Mika, bokin'ny Mika 3:5-5. Mika 3:5-5, izay mibaby toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: izao no lazain'i Jehovah ny amin'ny mpaminany izay mampaniasia ny oroko, dia ireo izay manaikitra amin'ny nifiny nefa mitory fiadanana, ary izay tsy manisy hanina eo am-bavany kosa dia iantsoany hanaovana ady masina. Koa izany no isian'ny alina aminareo ka tsy isian'ny fahitana, ary ny maizina aminareo ka tsy isian'ny fankatoavana. Fa ilentika ny hazavana, ilentika tsy hanazava ny mpaminany ny masoandro, ary ho maizina aminy ny andro, dia ho menatra ny pahita, ary hangaihay ny mpanao fankatoavana. Eny, hitampom-bava avokoa izy rehetra, satria tsy misy valiny avy amin'Andriamanitra. Fa izaho kosa dia feno hery dia ny fanahin'i Jehovah, mba amin'ny rariny sy ny faherezana, mba hanambara amin'ny Jakoba ny heriny sy amin'ny Israely ny fahavitany. Amen. Deo gaga asika inona ny idiran'izany teny izany amin'ity resaka resahako ity. Rehefa bakina izay teny izay dia ahita eo tsika zavatra anankiroa samihafa, dia ny 7:5-7 milaza ny amin'ny mpaminany sandoka, ary ny 9 dia milaza ny amin'ny mpaminan'Andriamanitra.
dia io 15 io no jerentsika zao no voalaza zao fa izaho kosa dia feno hery dia ny mpanahin Jehova mba hanambara amin'ny Jakoba ny heniny sy amin'ny Israely ny fahotany. Ny tena mpaminan'Andriamanitra zany a dia fenoan'Andriamanitra ny heriny avy amin'ny fanahy masina ary io no entiny manao ny asany. Ny tena mpaminan'Andriamanitra marina koa dia nantsoina mba hampiverina ny olona amin'Andriamanitra, izany hoe hampibebaka ny olona. Araka ny voalaza eo hoe hanambara amin'ny Jakoba ny heriny sy amin'ny Israely ny fahotany. Ny tanjona n'izany filazana ny fahotana zany mantsy dia zao a mba hahafantarany Jakoba sy ny Israely hoe zao ny fahotany ka hanenenany amin'izany hibebahana ary hiverenany amin'Andriamanitra. Arak'izany a dia hitantsika fa asan'ny mpaminany ny fampiverenana ny olona diso lalana hiverina amin'Andriamanitra. Ny tena lahara-pahamehana ny hafatra ampitondrain'Andriamanitra amin'ny mpaminany dia fampibebahana. Tsy mainka izy ilaza fitahiana sy fahasoavana. Raha mamaky ny tantara any amin'ny bokin'ny mpaminany any tsika dia milaza rehefa jerena fizotry ny tantara dia milaza izy aloha mialoha hoe zao ny adalànao ohatr'izao tahak'izao tahak'izao, raha tsy miala amin'io anao dia zao ny loza mahazo anao. Ary aorian'izay rehefa vita zay dia mitendra izy fa raha miverina amin'Andriamanitra kosa ianao dia milaza fitahiana sy fahasoavana amin'ny mpaminany aorian'izay. Ka tsy izay filazana fitahiana sy fahasoavana izay mahamaika ny mpaminany aloha fa fampibebahana ny olona, fampahafantarana azy ny fahotany aloha fa ho azony izany fitahiana sy fahasoavana izany rehefa miverina ao amin'Andriamanitra indray izy. Ny azo tsoahana amin'izany ary dia zao ny mpitaona olona hiverina amin'Andriamanitra araka ny voalaza teo dia ny mpaminany. Ny mpaminany dia tsy ny tenany ihany no nitaona ny olona fa nomen'Andriamanitra hery tamin'ny fanahy masina izy. Izany hoe ny tena marimarina kokoa dia ny fanahy masina hery ihany no nitaona ny olona hiverina ao amin'i Jesosy. Tsy asan'olombelona arak'izany ny fampiverenana olona amin'i Jesosy. Raha hitenitsika hoe anjaran'ny pastera ny fampiverenana olona, na anjaran'ny mpiandry, na anjaran'ny vadin'ny pastera sy ny sisa sy ny sisa, tsia anjarantsika rehetra amin'ny alalan'ny fanahy masina. Izay olona rehetra manaiky andray ny fanahy masin'Andriamanitra ka hihaino ny feon'izany fanahy izany dia anjaran'izany olona izany ny mitaona ny olona diso lalina hiverina ao amin'Andriamanitra. Hoy Jeremia 7:20. Niverena ry Israely mpiodina hoy Jehova, tsy hampanjomboniko ny tavako tsy hampanjombona ny tavako aminareo izany hoe tsy vitany hoe isika koa te hamerina n'ilay olona ho ao amin'Andriamanitra, fa Andriamanitra mihitsy koa no miantso amin'ny alalan'ilay fanahy masina izay omeny mpitaona hiverina ao aminy. Ny fizarana farany amin'ity fampianarana ity dia ny fomba fitaonana ireo diso lalina hiverina ao amin'ny Jesosy araka ny lohateny. Raha narahintsika tsara ny fanazavana hatrany am-boalohany dia tsotra ny fomba, tsotra fitenenana. Ny fomba hitaonana ny olona hiverina amin'i Jesosy dia tsy inona izany fa fampibebahana irery ihany. Araka ny efaka ny natsidika tany aloha, ny teny hoe hiverina dia misy hevitra ambadika hoe efa tao no miala dia hiverina indray. Izany hoe ny fahotana no nampiala n'ilay olona tao amin'i Jesosy dia ampibebahana izy hiverina amin'i Jesosy indray.